voaly mainty nosoratany rato andreny aina novelomin'ny Christophe Rabiarmanana tapaporoana miaraka tamin'ny aina Saoly nandray feo Ranève Charles Joshua nandrindra ny lafiny teknika ny Zakarandry tompona andraikitra sy mpanatotosy tapaporoana alaka misy valitsona 3:24 tonga nangataka ho vady tato an-trano niaraka tamin'ireo ray aman-dreny ny Toto nofaranana tamin'ny lanonana makotrokotroka io fangataham-bady io na izany aza nefa dia mbola tsy niraitra izay satria ho atao afa-kerinandro ny soratra sy ny mariazinay mariazy misarom-boary satria mbola madio tanteraka Toto ny voaloham-pitiavako ary nanaja ny fahadiovako hatrany izy tovolahy endry sy manam-panara itozo tsy mba rony lehilahy matim-bavy rony fantatro tsara ny fitondratena nananany ary malala tsara ny fitondratena nananako ihany koa izy fampatoko sy ny fanajatrany izay ary tena mifankatia fatratra any ka na fotoana vitsomonja zany tsy ahitako any Toto dia tena tsaroko banga tanteraka amin'ny fiainako toa maloko avokoa izay jeren'ny masoko misopatra nefa amin'ny fiainana ny alaka misy fahavalo ny volana Jona natao ny fangataham-bady ary ny sabotsy 17 ny volana Jona ny tapaka fa ho atao ny soratra sy ny mariazy efa tapitra voasarako avokoa ny fanasana rehetra mandrosoa za ihany akiry malalako Toto fa misy inona atao tonga amin'ny andro hariva tsy misy inona ka avy nanatitra fanasana tany ampiasana efa tapitra voazara daholo ny fanasana rehetra taty amiko mitovy sika raha zany izy efa tapitra voazara daholo koa fanasana rehetra taty amiko tsara kosa zany dia miandry izay gatona amin'ny fotoana zany sisa ery akiry malalako miandry izay gatona amin'ny fotoana tsika sisa avak'efatrandro sisa dia gadona ilay andro malaza satria talata 17 ny volana Jona ny andro androany ndray zany avaliako ry Toto ohatra nitako eto sady mipozika eny ambony alitara na za koa aza nge mba toanao ihany ila tsy hoandroko ny gadonan'ny andro manatantara eo amin'ny fiainantsika zany itsara roako izany malalako izany fa tadidinao very sahala ny ora sy ny fotoana ny onantsika voalohany tadidiko tsara ka tany amorontsiraka iny ary volana Jona tahaka izao koa ny onantsika voalohany somary avilavitra tamin'izay no nahatazana anao milalao eny amin'ny onjan-dranomasina eny dia nanantinay ianao dia mipetraka sy nampiresaka teo anilako noho ny avy eo masitsika amin'izany ny fanompy dia efa ampina lalako fa nanampitiavana sahady ianao dia niara-ny anoka ny fodinin'ny masoandro teo tsika ary tsy nalala ny andro maizina akory dia rehefa isaraka indray dia fihinanao mafy ary dia roanao avy hatrano mimolotro kepoka tsy natiana sady mielatra be mipanjona anao dia narahako teny malefaka moramora nanao hoe tiako ianao ry sahala teo ihany dia namaly anao tsy akambahamba koa nanao hoe Toto babinao koa mifoko sahala iny ikiravako hidina ny atsirabera-pitso maraina fa anao inona any ianao ka misiraka tsy maintsy ataoko ange any zava-dehibe satria miankina amin'izay daholo ny komandin'ny orinasa fanga kosa tsisy olona koatranao efa congé ve ianao ry Toto dia mbola mitahiraka ihany
Zahala ka notalehan'ny orinasa mihitsy angeny ny angavy ahy dia tsy afa-manoatra e. Dia roviana ary izany ianao miverina ka? Aha, aza matahotra moa ianao fa ny zoma maraina ihany aho dia efa tafaverina eto e. Zahala, tsy misy olan'izany fa efa milamina daholo ny zavatra rehetra. Tsy hitako izay tokony mbola ampitanondrika anao ohatr'izao. Eny ary, miandry ianao aho izany. Fa maninona ary tojo ny tsy azo antso mihitsy e. Zoma maraina ozy izy aho miverina. Izao anefa ty efa mirotolan-kandro mbola tsy miantso ihany. Antsonao koa tsy azo antso. Sao mba misy mahazo azy ary ihany e. Zaho kosa ohatran'ny malahelo azy mafy ka. Zala! Neny? Fa misy ina ary neny a? Niantso a-telefona teo aneny ndre ny tojo fa tratra ny lozam-piarako ty any Ambomandroso ny tojo e. Oh, maninona tsara hoe neny? Zany e. Accident any alohany Ambomandroso any ho tojo. Maratra mafy any amin'ny hopitaly hono izy. Lanitro, neny a? Dia maty ve vadiko e? Fandriva tsy maheno tsara e. Efa tsy abony any amin'ny hopitaly hono izy raha ny filazan'ireny tamiko. Maratra mafy hono ny lohany fa tsy misy atahorana. Hopitaly eza ry neny a? Sao dia mila mahita ny tojo ry neny a. Mila mahita ambadiko faran'izay aingana. Miomany ianao dia hoany ary sika e. Andafa sao ihany netiko e. Tsy manam-potoana akanjo tsony aho. Zahala, mitony aloha e. Tsy avy tany inona ange izao fikoropahana izao e. Mila tony foana ninona zava-misy eo amin'ny fiainany. Tsy mahavaolana ny fikoropahana anaka. Tsy aminao tokoa mantsy ny toerana ry neny a. Anka moramora aminao ery miteny hoe tony aloha. Ka hikoropaka ary dia anao inona e? Lasa dala? Sa amono tena satria tsy mahazaka fikorontanan-tsaina? Tsy misy resam-pely amin'izany ry neny a. Mila mahita ambadiko faran'izay aingana dia ampy izay. Rehefa tsy handeha koa ianao fa mbola hitsoritsory eo dia velomiko fiara fa efa ty hatanako ty lakile. Reny short kely sy t-shirt reny izany no entindriany. Fa ampiridina ve fahitanao ahy e? Akanjo ny reto anaovako reto e. Andraso ary fa kakanjo mafana ho anaovandry vetivety ahy e. Tonga dia andraso ao anaty fiara any aho fa ho avy. Zery fiainanao. Misopatra ny fiainana ry neny a. Sahala, mahaiza mionona fisaina enjary. Izay ny taridalana hitan'Andriamanitra hitondrana ny fiainantsika. Tsy rariny ry neny a. Tsy rariny e. Misopatra amin'ny fahafatesana. Misopatra loatra raha fahafatesana sady miangatra. Fa ahoana ry neny a? Sahala, mba jereo ny reninao e. Aiza ho naleoko raha sanatria manino eo ianao. Okizay izany zanako izany. Mahaiza mionona fa mbola eto neny. Andray rery tojo malalako. Elozanao tokoa viary tojo a. Tojo a. Amin'ny sabotsy angely mifanarahana anaovana voantsika ny ambony alitary e. Arareo angenao raha mitozo izao e. Efatry ny alina tontolo ianao no mitomany sotorana isak'izay mihetsika. Mba okizay mo Sahala. Honono ny saina. Lalam-piainana tsy maintsy hodiavintsika olombelona ange fahafatesana e. Fa nahoana e. Inona rehetra raha tsy vitako teto ambony tany ty e. Finna loatra ny eloka vitako ny sao no anjara masoandro tandrify amin'ny fiainako e. Tsy manana koatra ny tojo any ary neny e. Inona tsony ny amiko e. Aza miteny an'izany ry fa mahalala an'izay mahasoa ny fiainantsika tsirairay Andriamanitra. Andeha hivavaka sy hisaotra sika. Tsy mila ofisiany zan'Andriamanitra izany ary neny a. Raha Andriamanitra fahatsarana izy a, dia maninona ny vadiko ny esorina tamiko tao anatin'indray mpimaso monja. Aza miteny an'izany ry e. Manana fomba fiasa tsy takatra saintsika olombelona Andriamanitra. Ary tsy mampitondra izay mavesatra tsy ho zakantsika koa izy. Efa izao very ny eno ny fahoriako dia mbola mefaninao ihany a. Tsy misy dikany amiko tsono ny fiainana ary neny a. Maty manaraka ny tojo koa izao mety amiko. Sahala.
fa tsy misy dikanao mihitsy izany fiseko sa tianao entika indray koa ny areti-poko tsy zakako ange mahita andry tahaka izao e atanjao saina sahala mitraka fa tsy misy azontsika atao ankoatran'izany anaka iny tanatarivana tongavany tao amiko iny izany fotoana nanaovany veloma farany mafy e tena mafy e mangidy loatra ny fahafatesany e finy ty fitafiana anaovanao ty ry sahala so mba efa versaina ary ianao ty versaina ahoana ary neny a robe mariage nge ty anaovako ty e ka robe mariage atao inona ty amin'ny fahoriny andehandevina nge sika ao tsara velondry izany ao tsara ka tsy adalaraka ny fiheveranao azy velively ka inona ary ny antony anaovandrian'iny robe iny amin'izay mbola siana voaly ko ty izy amin'io ny robe miloko fotsy ny voaly anefa miloko mainty misy antony sorony eny adinao ka fa androany iny ny andro saika anaovana ny mariazinay e nefa izy androany ny andeha ho asitrika io ndray ianao ry sahala efa miteny afa mila mahay mandami-tsaina ho andry ekeko fa mafy zao mahazo andry izao saingy na izany aza mila mboarina ny sainy mbolo lava nge ny andro iainandry voevotra amby 20 taona monjy indry izao avelao ahy soana ambadiko roneny mariko misoana ny ty voaly mainty ty nanaovako koa robe mariage satria tiako tanterahana mialohan'ny aminosana azy mifoadinay sala so mba tsy mety zany anaka ka na mety na tsy mety efa zay efa napaha-kevitra efa resaka tamin'ny pasteur koa ary nanaiky izy fanamasina amin'ny fanambatianay o sahala so mba manao tao foana zany tsy mitovy tsony angenareo fa efa nsarahan'ny fahafatesany tsy mety zany sahala fa impiry averiko aminao ary na mety ho ana tsy mety efa zay efa napaha-kevitra tsy azony izaniza sakanana amin'ny samy mihitsy tiako loatra todo ary tiako hatrany apasana izy eny ary inao moa no azoko atao rehefa tsy azo tenenindry dia ahoana hoy ny fianakaviany tojoka efa nanaiky ray aman-dreniny tsy sarotana ry zareo mangoraka daholo ange ny olondrehetra ary neny ianao ihany no mametsy ny asy milaza atala amin'izao fahoriako izao eo sapako tsara ny fahorinao ry sahala ary iainako tanteraka saingy miezaka ny mampiona sy manamboatra ny sainao mba tsy ahitantsika loza hafa indray itojo anefa maty efa vitiny azy sika velona sisa nao makivaky an'ity fiainana feno fisedrany ty tokana ny teny koroneny ny fatany tojo ny matotototro ny tany fa fitiava mitoetra atao poko mandrakizay tsy maty finoana ao amin'ny tantaram-piainako ofisina roneny ho tiaviko mandrapatapitry ny fofonaiko izy ary zay no anaovako voady aminy ho atao mariazy amin'ny olona efa maty zany ry raha ny fahazoko azy olona efa maty no anaovana voady mazava ho azy mbola verika any fa androany nge ho any sabotsy fa 17 volany tokony hanamasinana amin'ny mariazinay tsy maintsy tanteraka io roneny efa na tsy mitovy tsony aza amin'ny maty sy ny velona dia tsy maintsy tanteraka io tsy hitako tsoa izay ambara aminao ry sahala ataovy izay tanao fa mety avelako ianao fa miantso a pasteur andeha eny amin'ny aloha eny azy tena tsy azoko atao ina intsony sahala tompo ampio amin'ny zanako iny fa verevitra tanteraka atahorako lasa dalana amony tena mantsy izy raha izao no mitoy ry lanitro inona reny ataoko tena simby ty amin'ny 6 zao
Folo anefa ny fotoana otratrariko ampiasana. Andraso aloha anakana fiara so mba misy afaka mamonjy ahy e. Iny kosa efa nisy nijanona ka. Misy olana ka ny fiaranao madama kely? Tena misy olana izy ty e. Tsy haiko fa tsy mety velona. Efa ao Antsasakadiny aho zao nijanona teto. Ay, ka inona ary ny azoko anampinanao e? Tsy mahay resaka mekanika nga ianao? Sao mba azonao jerena aloha fa voazany. So zavatra azo ambarina ety aniko. Mekanisien mihitsy aho ka. Saingy somary elaela ny kitihako anio a. Sao mantsy dia manana ho fotoana vonjeny ianao ka ho taraka eto? Misy fotoana vonjeko mihitsy amin'ny folo. Saingy simba moa fiaraka inona ary no azoko atao eo. Afaka miantsona any ampiasana fa tsy maninona e. Eny ary andraso raha maka fitaovana vetivety ah. Aza matahotra ianao fa ezahako atao vetivety ihany. Aza mikorobaka fa ianao azy ty sahiranako. Mba asindra ny samaritana tsara fanandry izy sahala. Raha tsy izany angamba dia niahaka teto. Zay ihany aho dia tonga ka. Soa ihany fa tsy misaraka amiko reto fitaovany reto. Ianao zany nianatra mekanika auto mihitsy? Mba hafa kely koa ny fanontanianao a. Tsy maintsy mianatra nge vao mahay e. Amatoanany mihitsy any nianatra an'ity e. Zay. Zavatra kely ihany no mila nikitihana tato amin'ny fiaranao. Azonao andramana veloma amin'izay ve? Andray? Avitra ihany aho zaniko. Hotratraka ihany amin'ny fotoana vonjeko. Tena misaotra indrindra raha misia. Andraso fa misy vola kely omeko anao ato. Soako izao re. Tsy dia nisy nanahirana ange ny fiaranao e. Tsy nisy na nipiasinao ny soloana aza. Ka amin'ny fotoananao kosa angela ny nijanonana teto e. Resy ty rehefa tsy maninona mba mariko ny fisaorako anao iny. Zany e. Rehefa misisika ary ianao dia tsy maninona fa ho raisiko ity e. Fa Erika aloha ny fiantsoa. Fa ny mahafantatra ny Erika. Sahala kosa ny fiantsoa. Ay, madame Sahala. Mademoiselle ka. Ay ve. Ary mba afaka mahazo ny laharana findainao ve a? Laharana finday ve ny tadiavinao? Eny e, raha tsy mampisy olana aminao e. Tsy voatery amin'ny akory ianao a. Tsy maninona ka. Azoko menanao ny laharako. Nanao koa aza ilaiko satria mekanisien mahay ka mety misy ilako anao tampoka. Ay, andraso ty ary. Manao anina eny, salama tsara? To miramirana ary tony. Andray zany hafaliako mahita ny endrika miramirana ary sahaly. Mba mezaka ny mampifaly tena ary neny a. Eza ve dia homaloka foana ny andro fianako rehetra e. Teny izay mihitsy akia. Izay no efa niriko hatramin'ny ela. Nataoko tombavaka mihitsy mba ampisava ny alahelo-ndry. Raha mba fantatrao mantsy ary neny a. Tsy haiko izay mahazo ana latsampitiavana sady na maninona fa toa ny savatampoka izany tandrifindrahoana nanarona amin'ny fiainako vao nahita ny Erika. Erika. Sao mba efa ho lasa tala amin'ny antson'ny ento koa zay e. Olona tsy fantatra akory ny Erika e. Ary toa variana be. Miresaka amiko nga ny eny? Efa nisakafo enao e. Efa voninao manko ny sakafo hariva e. Afaka misakafo sika raha tsy misy zavatra ataonao tsony. Tsy misy ka. Analan'reto akanjo akoditro reto aho dia ho any amin'ny trano fitiavana vetivety. Eny ary e. Mandram-pivelindry avy any dia voalambiko daholo ny zavatra rehetra. Eny ary neny aho. Way, tena Erika ty miantso ty. Efa fantatro mihitsy fa tsy maintsy fiantso ahy iny. Aleoloha tsy atao amin'ny eny resahako aminy e. Allô? Allô? Sahala ve zao? Izy indrindra ka, misy ilanao anga?
Anka mba mahatsiaro dia miantso e. Tsy nisy olana intsony ve ny fiaranao? Ny lamina tsara? Tsy nisy olana intsony ka lamina tsara. Tena mahay ilay lehilahy fa misaotra indrindra. Tsy misy tokony hisaoranao ny amin'izany e. Fa hono ary sahala? Ie, mino anao? Afaka mihoana vetsika Rapitso? Rapitso hariva raha mety aminao e. Manasa anao mba hiaraka isakafo amiko any amin'ny restaurant raha ohatra hoe mety. Tsika atao any an-trano koa raha tianao e. Dia tsy manahirana amin'ny olona ao aminareo ve raha hoe any an-trano? Sady menatra be aka. Zange sarotra kenatra kely rerika e. Ka tsy misy olona koatrangy ato amiko e. Mipetra drery a. Zany ve? Fa nga ianao tsy mbola manambady ka? Manambady ave dia hiantso anao amin'ny ora ohatran'izao e. Mbola célibataire ary sahala. Afaka mitondra an'izay olona tiako entina ato an-tranoko. Eny ary, tsy maninona fa afaka miaraka aminao aza aza Rapitso. Dia afiry ary ny ora mety aminao e. Ataovy amin'ny 3 tolakandro e. Tonga dia commande ary izay zavatra mety aminao e. Aza mihafahafa mihitsy a. Misaotra indrindra ary e. Eny e, miala tsiny fa aty amin'ny restaurant ihany no entiko satria hafahafa be amiko raha ohatra hoe vao mihaontsika dia any an-trano no hitondrako anao. Tsy maninona ka. Mety amiko daholo inge izay hitondranao arehetra e. Tsy dia mahay mahandro sakafo koa ny tena marina ka sao dia tsy ho tianao ny zavatra karakaray. Tovolahy ohatr'izao koa ve dia tsy hay ahandro e. Za koa ne tsy roa ny tovovavy miaingotraingitra roa ne. Zany ve? Olona ohatran'izany mihitsy no mba Zany a. Hono a? Efa manan'olo tiana ve ianao raha tsy mahadiso? Efa nanan'olo tiana tokoa ary Erika. Saingy efa any amin'ny mandrakizay izy. Ny andro isoratana sy fanaovana mariazy nay ny andro nandeha fiainana azy. Andray marina. Miala tsiny akira na mifota mandry aho. Tsy misy tsiny ka. Ary misy peratra ange ny tananao e. Hay ve, azo isorana ity ka. Nanaovako fotsiny ity mba ho marika fa ny azy foana na dia tsy eto tsony azy izy. Fa eny e, aleo isoriko raha manahirana anao mijery azy. Tsy maninona ka. Azonao anaovana ihany fa tsy maninona izany e. Mba gaga fotsiny aho hoe olona tsy manambady ianao nefa misy peratra mariazy ny tananao. Tena tiako angery Erika izay vadiko izay e. Zany e. Izy vao lobitiavako. Ay. Azoko tamin'ny daholo na tambitambo na tema. Izay nilaiko rehetra dia mena e. Tena nanaja foana koa izy mandra-patapitry ny fofonay. Maherezaka ia. Lahatra sy anjara efa voatendra eo amin'ny fiainantsika olombelona ny fahafatesany e. Eny e, tsy maintsy mahery e. Raha sitraka ao a dia afaka miala sasatra kely any amorontsiraka antsika amin'ny herinandro. Asa manam-potoana ve ianao? Tsy maninona ka. Mbola manana congé ao am-piasana raha tsy manahirana anao. Tsy misy olana ka. Za mihitsy no mangataka anao mba hiaraka amiko. Zany miantoka ny lany rehetra. Eny ary fa raikitra izany ao. Dia ahoana? Andeha amin'izay sika? Ay, aloha izany andony vola lantsika teto dia mialitsika fa efa 5:00 koa zao. Sao bedy mantsy ianao raha mody alinako. Nenga moa maninona izany. Zarany aho izany mba miala voly ange. Zany e. Ka mety aminao izany raha mba mitsangatsangana kely amin'ny fiaratsika. Ie, mety tsara. Manamaivana ny alahelo kokoa izany. Ndao ary e.
andry fa taiza retsy minatory ny tomaraina vao miditra ny trano a manao hoanina eny tsara fa misaotra kia natory tany amin'ny namako a alabe zay dia tsy navelan'odsony a somary mivoaka kely an'Renivohitra mantsy izay hay efa napetrako ao mbola tapatra ao ny sakafo maraina andry e misaotra niny a isolo akanjo vetivety aloha a voanioana ve dia efa tonga tany amin'ny firaisana ranofo sahady mamimamy koa moa no maliny ka tsy nalalan'izany sona tojo fa ngay ianao tsy maty fisy tirisa andry e kay fanina zala fa manindry e rilantro toran'ity tompo inona ny ataoko e torana ny zanako zary zany toerana misy azany e to mangingina be tsy misy ininona dia sampanana makaiza daholo ary zany reto sampanan-dala reto oay misy olo ry aloha ry andrasana tonakeny aloha azafady angery tovolahy makaiza zavika reto lalana reto azafady sampanan-dalana makany akoatra rery zahala tojo fa nga efa maty ary tonga ty amin'ity toeranyity fa nga ianao matahotra ny hofaty ry zahala tsy te hiaraka amin'ny erika fa tesany zalalanao any erika ary tojo a mpinamana anganareo sa mpiara-miasa hitako daholo angery ny zavatra ataonao rehetra ireny zahala e malahelo anao a saingy tsy efa manoatra mbola tiako foana ianao ry zahala ary tsy zakako mahitanao eny atratra-n'olo-kafa tsofirano fiarahako amin'ny erika ary tojo a tsy afaka mivady aminao a satria efa sara fahafatesana ny toerana misy atsika tsy manaiky an'izany ary zahala vadiko ianao ary tadideo mivadina taonao tamiko tojo a tojo fa oaiza ianao e tojo zala misaotra anao a tompo saika mivadi-po a maro hienjany zany fa naninona ary niny a torandry e ary aza mbola miarina aloha fa matoria makaina tsara mbola reraky ndry io sotro aloha ty rano ty nahita ny tojo mivantana ny ary neny e fa nanokatra farafarana dia izy nitako mipetraka teo atongo-pandriana tezitra mafy ny endriny a mila mandami-tsaina ho andry olona efa maty tojo ka tsy hitantsika itsony mandrakizay tsy nanofo ny ary neny e tojo mihitsy nitako tao amin'ny efitraniko teo okizay ry sahala aza toy izany tsoa izany resaka izany fa makaina tsara aloha ianao etsy amboariko ny ondanao fa misina ry sahala manana olana anga ianao lasa saina amin'ny zavatra ianako ary erika manofy any tojo foana isan-kalina miresaka amiko izy ary mametsiny aho amin'ny fiarahantsika asan-devoly zany ry sahala mila mahery ny vavaka ianao fa mitady azo toerana ao am-ponao ny fiainan-devoly sy ny firongony raha izany noho izy a efa mivavaka foana ny ary erika e dia neny koa tsy manaiky mihitsy raha tsy manao fitaom-bavaka alohan'ny atory fiandro mantsy neny ka mety marefo ny finoanao no mahatonga an'izany e mila manana finoana matanjaka ianao mba hiadina amin'ny asa ratsy ny devoly ka ny olana angery erika dia ty e efa nanao foady tamin'ny toly zao talohan'ny nandevenana azy fa hoe tsy ty olo-kafa tsony mandritra ny androm-pianako ety an-tany zao anefa ty a nahitanao ka tsy afa manoatra manahoana nefa ny fisehoany aminao e tena miseho vandana amiko izy rerika tena efa indrony izy zay e zany ve maro zao a
tsy tao an-trano nefa nandeha etsena dia ahoana dia nareo olona niditra amin'ny farafarana eniko misy nyfigadogado ny tongony namindra niakatra ny tohatra lanitro miveriko faneny ka tsy taitra avy eo dia nisy nandondona amin'ny farafarako dia niarina teo am-pandriana jery izay olona nandondona tao ambarafarana tao koa nefa niagagako fa tsy nisy olona koa ny tao nikaroka eran-trano avy eo hatrany an-dakozia tsy nahita olona tsisy olon-kafakoatra tao an-trano dia ahoana ozy ny reninao amin'izany ka inona zavatra mbefa nataonareo tsy misy afa-tsy vavaka narosiny tena efa manomboka matahotra ny ary eriko hitanao io raha mazoty ianao dia ndao atorany amiko aloha tsy sanatria akory manararoatra amin'ny olana mianjady aminao ary sahala tsy manery koa anefa fa sosokevitra ny azy zany tsy olana amiko anie zany saingy menatra neny ary erika sady hobediny ara fatany fa matory any aminao ka inona ary ny azoko anampinanao akoatran'izay okare zao fa misaotra rerika hitady fa olana fa rehefa tena tsy voavahako na hoe miseho amiko foana izy dia miteny aminao eo ihany aho eny ary fa rehefa tena manaloko anao foana izy dia misy olona izay ihany mahay mandroaka an'ireny resaka angatra sy fanaratsy ireny pahita io raha matoa io ary azo atokisana tsara ny fahaizany tena misaotra indrindra rerika mahatsiaro sambatra mihitsy aho manana anao fa inona koa ary izany fofona ranomanitra midovaka be ato hatranyizany neny anefa tsy tia ranomanitra tena fofona ranomanitra todo izany mety misy ranomanitra ny tavela ary ve ato anatin'ireto etako reto sady avy ny savasava tato koa ato eo tsy misy inona ato ka vahoana koa ary fa manampisokatra n'ity varavaran'ity tsy misy rivotra mitsoka akory anefa aleo katona fotsorana neny ve zao ne ve hoa zao tenena mory ne fa za manao sangratsotr' zao tena ohatry ny misy zavatra tsy mazava sikafako io rangafa zay alehany ihany manisa telo aho dia sikafako avy hatrany isa 2 3 tsy misy nato de izy ary zany le nandondona teo sanatriva reka tsy misy azany ka dia hoe manangatra ve tojo tena tsy mino an'izany aka asandemony amin'ny atsonnesy reka tokoa ngamba tsisy az'izany tena andeha hifindrany amin'iny afa tsy atoratoka misy inona retsy finona mahasepitra andry io atorato amina ary neny tena misy zavatra tsy mazava misy ao amin'ny efitranko ao finona indray sahala aza manao izay manahira-tsaina ianao fa fiainana efa sarotra ity ka tena tsy atorereo tsony tena matahotra ny ary neny tsy voandre mandeha akory fa matetika amin'ny miainan'izany sahala tena mitady anjaka sy azo vahana ny hery-maizana izao no izy ka andrasy fa iresaka ao am-piangonana dia anaovana délivrance mihitsy ato amin'ity trano ity hevitra mety mihitsy izany tena mitsaly aho mantsy raha ohatra izao foana ny ainako ato ary matory amin'izay fa efa amin'ny 12 sasany ane izao mbola ifomaraina ianao dia aloha io rehatra mandramaraina ny jiro ny eny fina ny olana mahazo anao ry sahala tena hitako memahiandro manalina mihitsy ianao erika tena mitsaly any ahy misy manindry foana isan-kalina misy manindry
Eny sady tsapako fahavabe nge vatako rerika Hafahafa hoana ry Sahala. tsapako hoe miray amiko ilay zavatra manindry ary rerika. Maninona tsara hoe miray aminao? Eno a miray amiko. Nisy an'izany ve dia tsy niteny tamiko ianao hoe voanilaza nge ianao hoe manofy an'ilay vadinao efa maty dia efa niteny ianao aho fa misy olona afaka mitsabo anao any e. Tsy hitako hoe inona moa ny anafiananao an'izany amiko. Ka ny everiko fa zavatra tsy isy dikany angely izy tamin'ny voalohany dia tsy dia sany saiko loatra nefa toa manomboka misy fiantraikany amin'ny haiko rerika. Tena mitsaly tsy mahazoaina mantsy rehefa manaloka sy manindry ahy izy. Sepitra tanteraka mihitsy e. Ratsy ange zany ry Sahaly ary tia izy hoe miray aminao. Misy fanamanam-bady anao nge raha izany no izy e. Ka izany angeny atahorako e. Erika sady tsy tonga fotoana ntsony ange izahay e. Efa ho tapa-bolana mahery izay. Sahala, atsika nge ka mampiasa fiarovana foana isaky ny miaraka e. Dia iza zany na bevokanao raha sanatrika mitoejazy ianao? Izay ne mamaky ny lohako eto rerika e. Zany no mampahiya ohatr'izao. Sao mba sanatriana ampiravo kosa azy ianao e. Dia mody mahita horesahana eo. Erika, sao mba tsy rariny kosa izany teninao izany. Tena samy nina aminao fa tsy nisy olon-kafa niaraka tamiko ankoatranao. Sao dia izao ihany dia ndao any amin'ilay olona lazaiko anao ka izy mahalala ny olana mahazo anao rehetra any. Afaka mitsabo anao raha sanatrika misy fanamanam-bady na manalokaloka anao. Andao ary. Manomana vola ianao fa misy vola lohany aminy a. Mety mbola nosorona sy ny sisa koa mantsy. Tsy olana izany ka ho ataoko daholo izay tadiavina raha izay na sitranahy. Fa iza koa ny tovolahy miditra any an-trano iny. Iny angamba izany ilay namasahala lazainy tamiko. Fino tia mampitanondrika andry. Misy olana angaha? Sady salama? Manana olana piarina eny a. Olana inona retsy a? Petra ianao fa ho resahako e. Indri ahy. Mitoejaza ary neny a. Mitoejaza? Fa soavana izany ry Sahala. Zany ve no mampiasa saina andry? Sa nandositra indrainy? Aza tapahanao aloha ny teniko ry neny a. Tohizo ary fa miaino ahy e. Nentiny Erika tany amin'ireny mpahita ireny androany. Izany momba rehetra ary fatany tsy nisy niafina taminy. Teoko izy dia nilaza fa misy fanamanam-bady ahy ary tsy izy io fanahy io fa i Tojo. Avelon'ny Tojo? Eny e, ny avelon'ny Tojo manaloka sy manambady ahy. Izy koa no miseho amiko sy mampatahotra isaky ny alina ireny. Sarom-piarona izy ny dikan'izany. Zahay ary le fanahiko. Dia inona ny vahaolana amin'izany ry Sahala? Hiatso amin'ny pastera ve za? Oaka izao ry neny a. Avelao hidaboka mihitsy aloha za resam-pivavahana izany. Mila manao sorona raha amin'ny filazan'ilay mpahita tamiko. Ankoatra ny vola belaniko amin'ny sorona somenan'ilay mpahita mba hitsapony ihany nefa dia mila fongarina amin'ny faton'ny Tojo ary sorona ilay peratra mariazina tsofiko tamin'ny ratsan-tanany ihany. Ry Sahala, aiza no avy tanany izany? Amin'ny fomba hoana no amongarandry faton'ny Tojo efa tsara levenana any am-pasana? Karaha mbola tianao nefa ny ahita dia tsy maintsy atao izay zavatra izay. Satria raha mitomba ato akipoko ity zazy ity ka hiteraka an'ity dia tsy maintsy ho alain'ny Tojo indray miaraka izay mianaka. Fa tena marina ve aloha izany zavatra lazaindry izany? Misy olona misoloky fotsiny angery Sahaly. Fa tsy efa miteny aminao ve ahy? Fantany avy hatrany ny anarako. Fantany ihany koa ny anaran'ny Tojo.
Ary ny tantarainy amin'ny Antsipiriany tamiko ny tantaram-pitiavana efa niainanay. Ny daty sy ny fotoana nahafatesany tojo koa ary mbola fantany daholo. Dia nilazainy hatramin'ny zavatra hitako sy iainako amin'ny alina. Tena mahay izy ronina. Tsy mpisoloky araka ny fiheveranao azy mihitsy. Dia inona ary izany ny fanapahan-kevitra raisindry farany? Anantanteraka an'izay nilazay rehetra. Asa aloha ianao raha nampy ahy fa raha riva ihany dia ho fongariko ny fatony tojo dia ho esoriko miperatra any amin'ny tanany. Tsy maintsy vitsy izay vao afaka miroso amin'ny dingana manaraka. Tsy ho vitako izany sahala. Amin'ny fomba ahoana no anaovantsika mianaka an'izany? Tsy olana izany fa ho ataoko rehetra efa matahotra ianao e. Mbola te ho velona. Ary ahoana ho ilay tovolahy miaraka amindrika? Manampiahatra any izy ka. Miasa saina mafy amin'ny olona mianjady amiko koa izy. Resao ary izy dia mba isika telo mianaka no miaraka mamaky ny fasantojo raha alina. Tsy ho vitantsika mianaka rery mantsy izany. Eny ary fa aleo fa iresaka aminy ahy e. Ary no heveriko fa izy ange ilay tovolahy hitako niditra an-trano teo e. Vao niditra amin'ny vavahady aho dia natazana tovolahy niditra io varavarana io. Tsy nisy olona koatra teo a? Mazava ho azy fa ny havelon'ny tojo no hitanao niditra teo izany. Lalina izany. Iza ihany ty olon-tindrery sahala. Efa miromby folo sasany alina izao. Nefotsika mamela. Mitahotra koa etsy an-daniny. Ka ianao nefa najanoko natory tany an-trano fa ianao tsy nety e. Marary ety ianao. Sady zakanao mihitsy manko rivotra sy antsika ty. Efa nanao akanjo mafana ihany aho fa toa tsy misy dikany koa. Fa nalako ty efa mirotsaka sahady. Kanefa vao misasaka ny alina. Maninona koa rerika ny totaraiky be. Sao mba tsy ho avy kosa izy e. Laha ny andro eto sika. Ho tratra ny andro maraina eto ihany. Tsy maintsy tonga izy e. Erika indray tsy mba mandainga amiko izany. Fa ahoana ary sahala? Izy mirety milahadahatra reto moa izany izao ny fasan'ilevena ny tojo. Ry vita karo tsara be ry fasany. Ary misy olona mipetraka nge io ambony fasany io izany e. Olona iza ry sahala? Tsy misy an'izany io. Fa tsy tamin'ny ve io e. Zavatra mazava be taratra ny devolana io. Asa mampiororo kiry sahala. Tsy ho vity ty zavatra ty raha zao nataondrika. Aza tohizana tsony ary e. Efa fantatro fa izy iny. Izy? Izay ry neny a. Efa ty tamy amin'ny fiara ty koa Erika. Tena miala tsindry izy mianaka fa somary taray kely aho. Vaky kodiarana ny fiara dia mbola nanolo an'izay aho. Tsy misy tsiny anaka. Tsy maninona Erika. Elaza nge mba misahirana e. Olo tiako ange ianao ry sahaly e. Nahoana moa tsy hisahirana aminao e. Izay manjoanao a dia manjoako. Misaotra ki malala. Way, izy aloha very reniko e. Izay tokoa mantsy nareo mianaka voanionako. Faly mahafantatra matany vero izany. Dia izy ry neny no Erika olo tiako a. Za koa anaka torak'izay a. Eny ary e, ka tsy aloha tomboka amin'izay ny asa. Efa ao anaty fiara ao daholo mantsy ny fitaovana rehetra. Eny ary, aleo tokoa tomboka fa efa ao amin'ny ray maraina izao. Aleo araha moka ny fitaovana rehetra e. Vengana Erika fa mivoraka be izany lohako izany a. Mitsangana daholo ny volo-koditro. Aza tahitaitra ianao ry sahala. Tsy moramora angeny mamaky an'ity e. Tena mafy ty ry roa ka. Raha mba manaraka ny teniko izao ianao ry sahala. Tsy ho tahaka izao mihitsy ny manjo antsika.
fotoana fifamezatsiny soriny mba mavokoa ny mahazo ahy tena mpamosavy zany reto maty fa ho tolomo mpamosavy eto sika aza mikoropakinareo mianaka fa tsy misy mpamosavy samby tolona tsika zany io hoe avelao anatiny io zay sanaovako azy tasomy tanako sahala fikiry mafy aka tena atahorako torany tahotra eto tineny tika inonareo ve zany reto inona e fa zany olona misioko zany ajanony aloha rerika somary mefona kely ianao sa olona sendra mandalo zany makaty ange izy zany e tena manatona makaty amin'tika mihitsy zany reto jesosy io fonjeo ty mpanomponao aza velanjaka eto ny asaratsy ny satany mangina loriny eny a angadony fasako tojo sana ry nena tena feo any tojo zay matoto ve zany le teny teo e inona ny atao reto andahodika tsisy mody zany io fa zavatra efa natomboko ty ka tsy maintsy faranany e sy asitrana ny sahala ny tanjony eto zavatra miantoka manainy ty ka tsy maintsy atao ninonina zava-mitranga eto efa kely sisy ty e aleo apika anao rerika ao isory reto ka ro efa vaky reto e eo ary ary atao viangana fa mandeha ny ory e efa rolatsako zao efa manao aingana re sa andrasy fanampy anareo koa aka tsy maintsy fitaitsika aingany ty zay eo am'izay nareo mianaka fa andavaketo ahy tsy foako any anatiny any e zay atonona tsara kosa io ka aiza am'izay le torsatiory sahala tsy lovo tsara e tsy lovo tsara ijereko iavalavak'illatsahatsika eo am'roa metatra eo raha zao refony zao ka omeo am'izay le tady dinako any ity ary de mba angana reto sao misy mahita ety any a mangina ao any e ka zao miandro eto ianao madamy very fa sahala no ilatsaka any anatiny any tsy maintsy sahala matsy no manala an'le mperatra eny amin'ny ratsan-tanany eny za kosa anokatra mivata amin'ity baramininy ity de anganareo fa hofatiny tahotra eto aka vetivety zay roneny a mandehany ianao milatsaka de sokafo mivata de midina tsy moramora rehefa voasokatra ao oke ary efa mba nanahoany ianao zay ry sahala tsy nahatsapa na eny zavatra fahafatsony ve ianao taoriana andreny zavatra nataontsika ireny telo andro aloha zay de natory sy ny lamina tsara foana e tsy naredia tongotra na fofona ranomanitra ntsony tsisy manindry tsony koa de atao ahoana reto zany io zaza ho akipindry io raha ny filazan'ny lepitsabo aloha de tsy maintsy hoe sorony io e tsy olombelona mantsy ny ao raha ny filazany ohatrany hoe nofonofo zany lay zavatra iainantsika ko ny olana angeriny eny de zao e mbola mitako vola bendray le mpitsabo fo avaka amin'ireo samydingana manaraka ka mitady volona ny olona ry zahala tsy atao mahagaga zany tsy hitsabo andre fotsiny amin'izao izy fa tsy maintsy misy vola vao miainga amin'ny fitsaboana de tsy maintsy hivarotra fiara ary ny eny a lany tanteraka mantsy ny tahiriko any amin'ny banky
fa anampy anao afaza matahotra e. Misaotra Erika, tena maro ny zava-bitanao tamiko e, tena misaotra. Tena sahirana izay mianaka raha tsy nisy anao anaka. Mbola veriko foana rehefa tsy misy tokony isaoranareo ny amin'izany a. Izay asitrana sahala zao ny tanjona. Rehefa sitrana ianao dia irosan'ny fanambadiantsika raha ohatra hoe akasitrahanao izany ry sahala. Makasitraka tanteraka ary Erika. Mba henonareo ve izany fofona izany? Fofona inona ry neny? Izany fofona maimbo tsy zaka iainana izany. Tena ohatran'ny fofopaty a. Aza dia miteniteny foana rery neny a. Tena misy fofona hafahafa tokoa izany ry sahala. Jereo aloha fa ohatran'ny ato an-trano mihitsy ange izy izany e. Tena misy fofona maimbo be tokoa izany a. Fa ino izany ry neny a? Fa samy tsy mahafantatra ange sika izao e. Tsy zandra iny anontanian'ity. Tena tsy zakako ka tsy mampite-aina atao amin'ity trano ity. Jereo aloha fa sao misy fatim-boalavo any natatahaka izany e. Ka reo daholo any ambany latabatra sy any ambany seza sy any ambany fandriana rehetrarehetra any. Zay, tena tsy zakako ka marina e. Mandeha andry any ivelany any fa andry mandoko sahala. Jereo ny zavatra natao indrindra tsy miparitakeran-trano. Tena mialatsiny ary madamo vero a. Amonjy fidiana amin'izay ka mirarotso anareo mianaka e. Eny ary mialatsiny ry Erika. Marary mafy aza ny kiboko izany. Kay! Maty tsy zakako izany. Neny! Fa misy inona ry sahala? Fa manino ndry? Marary mafy any kiboko. Mety ho dokotera ianao fa tena tsy zakako izany. Lantso. Fa ino ty raha mandrika be amin'ny fandriany ry sahala? Tena tsy haiko tsony e. Misy zavatra manaikitra manentena be any anaty kiboko any. Tena mety tsy ho ahy dokotera fa ho faty eto raha izao mitoy a. Sahala. Afa-jaza angendry raha izao fahitako azy izao e. Tena mety izay ngamby e. Efa niteny tamiko mantsy ilay mpitsabo fa tsy maintsy ho afaka ny zaza ato an-kiboko. Ka mety ho voka ry ty tambavy sy ny isan'andro ty koa ngambako. Andrasy fa hiantso dokotera vetivety a. Aingana ny hainao ry neny fa tena marary a. Kay! Maty a. Fa aiza ny zaza mitomany izany? Ohatrany any amin'ny efitra ilany any indray izy izany e. Efa niantso dokotera fa afaka atsasakadiny eo izy tonga e. Mbola ho atsasakadiny aho very nena. Tsy mifatiko very raisiny ato mandra-pahatonga izany. Fa aiza zaza mitomany izany sahala? Za koa aza mba gagako. Atao trano ato ane raha izany fahenoko azy izany. Tena misy devolo manjaka misy ato amin'ity trano ity ka. Sy asitrana aloha e veriny e. Zary ty fa mila ho afaka hatramin'ny haiko. Niaritra kely ndry fa efa kaiky izay ny dokotera e. Ao mitsangana moramora dia andao hifindraria amin'ny efitra ilana ary tsika fa ho diovika aloha ny ato. Dia zay ny zava-nisy teto ry Erika. Ninitsy ny antso anao zahay satria lasa misahirana be aminay mianaka ianao. Kanefa dia manome tsy ny anareo tanteraka amin'izany satria mihafahafa amiko nareo raha izany. Na dia nandray anareo olona akaiky anareo aza. Marina fa mbola tsy vita ninina izay sahala nefa tiako loatra izy e. Ary mbola veriko hatrany fa izay manjoa azy dia manjoa ahy koa. Eny e. Misaotra ny fahatsoram-ponao anaka. Faly dia faly aho satria tena tsapako tokoa ny fitiavanao any sahala.
saingy efa ho lava nge ty olana mahazo anay ty rerika e. Efa andalam-pitsaboantsika izao ry madame Vero ary mahatsara ny fahasalamany na hafa-jaza azy. Efa nyteny an'izay mihitsy ange le olona mpitsabo azy e. Rehefa miasa hozy izy ny fanafody omeko ampiasainareo dia tsy maintsy ho afaka io zaza io akibony io. Mahatsara azy tokoa saingy lasa misy feonjaza mena vava mitomany foana iato hatraminay rerika e. Any amin'ny sasakala vao tena re io feo io. Tsy misy atoriana mandra maraina fa dia mikikika mitomany tsy akijanony e. Zany very madame Vero. Zany e. Efa nataonay daholo izay azo natao rehetra fa tsy nahomby e. Mahery loatra ny asandeha mony ato amin'ity trano ity rerika. Ary misy devolo tena mahery vaika mamatotra ny sahala. Ary sahala ve mba manao ahoana e? Tsy misy atahorana ny fahasalamany? Tsy misy atahorana aloha ny aminy raha ny filazan'ny dokotera e. Saingy zara raha mifo kely misakafo izy dia miverina matory indray. Tsy haiko na ny fanafody omeny dokotera azy no mampatory na ahoana fa matory tahaka izao foana izy. Aza tairina izy fa mahatsara azy zao e. Mety reraka loatra koa izy ka lasa matory foana ohatra. Na mety izay lazainao izay hoe fanafody mampatory no omeny dokotera azy. Ka rehefa mifoha ange izy dia mitantara amiko foana hoe nresaka tamin'ny tojo ony e. Tafahoanany amin'izany toerana tsy fantatra izany noho izy roa dia miresaka ela be. Nofo izany ry madame Vero a. Tsy misy atahorana intsony raha ny mahakasika ny tojo satria efa tsy afaka ny hanambady ny sahala intsony izy. Efa afaka mantsy miperatra nampifamatotra azy roa e. Engany mba ho izay tokoa anaka. Tonga ty amin'ity toerana indray aho. Finona foana ary ny ataoko aty e. Aza mikoropaka ianao ry sahala. Tsy maintsy ho entiko aty amin'ity toerana ity ianao satria mila miresaka aminao tsara. Tojo! Mbola ianao ihany. Tsy napoziko raha tsy fanahotra izao ianao ry Tojo. Fa maninona ny tena mampijalianao e? Za ve no mampijaly anao sa ianao no mivady pitokisana e? Efa vady vita mariazy amiko ange ianao ry sahala e. Ary nanome toky ianao fa tsy ity olo-kafa koatra. Fa mbola tsy ampy heritaona akory anefa nahafatesako dia efa nity olo-kafa ianao. Ianao ny tena mpamadika ry sahala. Ratsy fanahy ianao. Ka ny fomba ahoana ary no nambadiako anao e? Fa tsy ianao ihany moa no nilaza fa namaty tototry ny tany aza dia ho arery hatrany ny fonao. Ny fatorany vavanao sy ny zavatra nataonao ianao e. Tsy ho amelako hatramin'ny farany ianao raha izay ny tianao fantatra. Devoly ianao e. Tsy Tojo izay very ianao fa devoly. Tsy manatoetsaina ohatr'izany mihitsy Tojo. Izay fiheveranao azy tsy rarako e. Ary naninona koa moa ny fatoko ny viravirainareo? Mihevitra moa ianao fa ho ataoko vita moramora reny e. Ifampitaditsika ry sahala. Tsy misy hafa-maina aminareo na iza na iza. Toeriko amin'ny anaran'i Jesosy ny asa ratsinao ry Satana. Tsy manan-kera amiko fikasandratsinao fa toeriko amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy? Pastera sy ny firongona aza miala maina ka inona ny azon'i Jesosy atao eo e. Kay nany fiany Tojo indray aho. Mararary daholo samy fatako izany. Ohatrany hoe avy nanao ditongotra lavitra be aho. Andrasy mihitsy aloha hisotro rano fa mangetaheta izany ka. Zala mirena misakafo e. Miarena ho afa efa vonona reto ny sakafo. Tena efa mekely andro manala ny heriko Ronela. Mitombona loatra izany anaka. Olona marary angendry e. Efa nanao izay azo atao hitsaboana indrina eny fa aza matahotra. Ary izy Erika ny tsy tazana mandalo mihitsy Ronela. Hay tokoa moa mbola tsy nilasaiko andry.
Ninona ry neny? Loza ngefa ny enjera teo an-davarangana ho le mpahita-tsabo andriny dia maty. Zany ve ry neny? Zany e. Lasa namitadidy any amin'ny fahoriana any zao Erika. Izay no mahatonga azy tsy eo. Sady tsy nandalo maly, tsy nandalo androany. Loza zany. Dia inona ny atao ry neny? Ahoana ny fomba nohizana amin'ny fitsaboana ialana amin'izao faritra mangedo izao? Mahita vahaolana foana sika fa za manary toky e. Tena efa manomboka kivy tanteraka e. Efa tsy nofontsonga e. Hitojo mihitsy ny tonga eto isaky ny alina. Miseho mivantana amiko. Maka izy ary tena tereny ivoaka ny trano iaraka aminy aho. Manga ho fotsiny ny fionjaza mitomany makadilo tsy ahita tory. Tsy zakako tsony e. Na za koa zanaka mba verifotra fa tsy hitako izay atao raha tsy mahery mivavaka angamba efa lasa dala. Tena nofo ratsy angizy ho ianantsika izao ry sahaly. Dia ho vokatry ireny mariazy natao talohan'ny fandeferana ny tojo rehefa tonga izao e. Tena ohatrany tsy mino an'izany aho ka. Kanefa dia tena vokatry ireny adalana nataondry ireny tokoa izao satria raha ny filazan'ny pastera tamiko dia izay mihitsy. Tsy tafapetraka any amin'ny toerana tokony hisy azy no fanahy ny tompo-kilasy satria nogetsany satana ka nandevoziny mba hifanerasera sy hivady amindriny mihitsy. Tsy fanao ny takirendry sahara. Ho lefa matiny sy naperatra sy namasina nanaovana mary azy indray. Nahoana moa tsy efa matitra nareo roa na efa nsarahan'ny fahafatesana azy e. Iny pastera sandoka nanamasina mary azy nareo iny koa aloha. Ataoko mahita indra mifanena amiko. Kaneta mpitiavana be loatra ny ary neny e. Dia izao aiza nefa. Aiza ny hafarana. Tsy naleo nanaraka ny teniko ihany. Aza latsaina tsony ary neny. Efa mafy mahazo afa aza latsaina tsony. Fa zany aloha eo ihany. Fa mba endri ve zany fofona zany indray. Zay indray le fofona maimbo be tsy zaka. Efa ilany nary an'izany fa tsy mataitra tsony izany ry neny. Dray. Tena tsy laitra. Tena tsy lavitra eto ange zany fofona zany ry sahaly. Fofopaty zany eniko zany Andraso hoe. Finona ny karohanao any ambany fandrinana ry neny? Tsisy ninona nge ao e. Finy ty mifono lamba matevy mbe atao ambany fandriny ty ry sahala. Iny ty? Oaka ry neny? Zavatra tsisy dika re io e. Ry lantro. Fa tsy razana be ty ry sahala. Fa Andraso hoe vahako. Finy ty ry sahala. Toloza ndry mianana fotsiny eo. Ahoana natongavany ty tato? Tena tsy haiko ry neny tsy malala momba an'io aho. Ry lantro. Faty, razany ty. Tena razany ty. Fa ahoana io ry neny? Ahoana zany fomba natongavany io ato ambany fandrinako ato? Losinina re ty ry lantro. Nofo ratsy, tena nofo ratsy ty. O ry neny fa tsy fatony tojo ve io e. Jereo ny akanjony. Io mihitsy le akanjo nampanaovina azy. Kostara fotsy. Tena izy io e. Tojo. Fatony tojo io ry neny Fa losinina re ty e. Lozy e, lozy. Neny. Wai marina tora neny. Neny Neny. Vero. Fiona no ataonao vao maraina ty. Mba afaka mandroso fe ary Erika. Ohatray mandroso ary. Azafady fa variana be Manahoana fahasalamanareo mianakao? Salama tsara zahay ka. Efa tsy dia manino sahala fa efa mitsangana manao raha mahandro sakafo sy ny sisa. Aye. Tsara kosa zany. Mipetrapetra madame Vero raso aka kafe hosotrotsika vetivety aloha Aza dia misahirana rery Erika.
tsy toetrela koa ny hafa mbola misy zavatra ao ataoko e. Na dia izany azy e, tonga ato an-tranoko kosa ve ianao dia nakafy aza tsy hosotroanao e. Zay nge dia vita e. Dia mahazo to madamy Vero a. Misaotra anaka. Misy mofo ireo. Ie, ka inona ho ny zava-pondianao maraindrainy ity e? Loza nge Rerika e. Tena zava-doza tsy takatra ny saina no nataony sahala. Fa ahoana? Mety tsy ino ahy ianao raha ilazako azy. Fa lozinina ry madamy Vero a. Mifoha amin'ny sasakalim-be sahala ary makeny amin'ny fahasantoto. Maraina izy vao verina mody ao an-trano. Izany mahatonga azy matory foana mandritry ny andro e. Zany matory amin'ny alina. Mo izy mifoha mandeha makeny amin'ny fahasantoto. Tena marina ve zany ry madamy Vero a? Raha tsy mino ianao dia ndao atory any an-trano androany e. Any ianao mahita azy tsara fa tsy tantarana intsony. Lasa mpamosa ve zany sahaly e? Tsy haiko Rerika, tsy haiko. Fa raha ny fahalalako azy dia misy hery manaingy azy eny amin'ny fahasantoto. Na mety hoe misy fanahy mitarika azy koa. Lazainy fa tonga miseho mivantana aminy sy mitarika azy hivoaka ny trano foana manko ny avelon'ny tojo isan-kalina. Mazava nge zany fa ny avelon'ny tojo mihitsy no manaingy azy hivoaka ny trano sy ho eny amin'ny fasany e. Ary mety tsy mahatsiaro tena izy mandritra izany a. Zany eo fa ny tena loza koa nge dia mbola ina koa e. Hoe ahoana koa ry madamy Vero a? Nisy mitondra tao an-trano nge fatin'ny tojo e. Maninona tsara? Zany e. Hay ty fofona tsy zaka iainana matetika ao an-trano ty. Efa misy fato mipetraka mihitsy ao ambany fandriana. Tao ambany fandriana sahala ve? Eny anaka. Ary mino fa mbola isahala koa nitondra an'io faty io ao an-trano. Efa manomboka tsy tompony tena nitsony angery sahala Rerika e. Enina ry atiry lanitro. Rerika. Ampio ahy e. Fonizay moa fa tsy hitako tsony ange zay ho ataoko e. Andao aloha any aminareo dia hita eo izay hevitra tao e. Atory ihany mihitsy mba hanaporofoko an'izany rehetrarehetra izany. Efa mipaika indray ity ny amin'ny 12 alina. Efa ho avy aka eto indray ny avelon'ny tojo. Tsy maintsy manantanteraka izay lazainy aho mba hasitrana. So mba efa dala kosa ray e. Mbola malala mitafy sy misakafo ihany nefa ka. Izay no inoko fa tsy adala. Efa izy izay manokatra farafaran'izay. Tonga ry sahala. Mandrosoa ary. Efa io napetraka eo ambony latabatra io sakafonao. Aleo sakafo vetivety dia manaingy tsika. Tojo a. Eny akira havako. Fa maninona ny ampitsarianao ohatr'izao e. Ary rofiny ianao vao tsy ampitsaly atsony. Rofiny ianao vao hipetraka any amin'izay toerana tokony isy ianao. Izay indray ilay fanontaniana tsy tiako ry sahala. Efa impiry ny teny ianao fa aza verina amiko tsony izany fanontaniana izany fa mbola ataonao ihany. Ka mitsaly any ary tojo e. Tsy tianao izany miaraka amiko. Sady noho ianao fa vadinao a. Vaty vita mariazy aminao nge ahy e. Ka efa maty angeo ahy ianao ry tojo e. Tsy mitovy tsony tsika. Tsy rarako izany sahala. Vadiko ianao mifantatra. Fona tojo a. Aza tao azao raha tena tianao tokoa fa mitsaly ho ahy. Marina e. Lasa ianao miaraka amin'ny vavy e. Anaovy ilay akanjo mariazy miaraka amin'ny voaly mainty. Reny no etintsika mampiaraka androany alina. Eny ary fa ataoko raha izay sitraka ao. Izay mihitsy ka. Ary fa fohy ranomasonao io fa manorosory e. Mbola veriko aminao an-trano fa raha mahay manaraka an'izay lazaiko rehetra ianao fa tsy mampiasa mokondoha sy manao an'izay mampalahelo ahy dia ho avelako. Rehefa mafy loha kosa ianao dia miala tsiny fa tsy maintsy hoentiko manaraka any amin'ny mandrakizay. Mazava. Eny ary fa ataoko daholo izay sitrako rehetra. Enonao
tsara angamba izay rerika miteny rery tahaka izany foana nataony isan-kalina. Ohatrany hoe misy olona miresaka aminy angera ny zavatra lazainy no enony. Zay fa nivoaka. Andao arahana tsy moramora amin'izay. Ndao are. Hoay. Iny fa lasa nivoaka ny varavarana tokoa. Manao robe mariazy miaraka amin'ny voalo mainty. Andao arahana foana fa eny amin'ny fasany iny vao mijanona. Tena tsy misy tahotra mihitsy ange izany ary madamo Vero e. Za nefa miteny anao fa hoentin-javatra izy. Tsy mahalala matahotra izany. Tsy tompony tena ndre izy ny tena marina. Jereo angety izy e. Ndrekako io eny fa mamonjy mipetraka eo ambony fasana. Miteny ndrery dia manondro any amin'ny volana. Tsy mahafinaritra anao ve izao fiarahantsika izao ry Sahala? Eny e, mahatsiaro samatra tokoa na dia ny avelonao azy any eto anilako rototo. Sahala, ny fitiavako anao jerena fa aza mirarahan'izay resaka velo any e. Tojo fa tena ianao tokoa ve ty anilako ty e? Eny kiravako. Za ty ry Sahala, tojo malala anao ty. Sa tsy matoky ahy ianao? Mba omeporofara fa tena ianao tokoa io e. Ka inona ny tianao anaporofona fa tena za tokoa raha manoloana anao e? Oroy atojo. Ae, tsy maninona fa afaka manoroka anao tsara raha zay ny ilainao e. Zay e. Tena hitojo tokoa ty e. Isaka manoroka mantsy izy dia manekitra kely molotro foana amin'ny farany. Ahoana? Mino ve ianao fa tena za tokoa ty manoloana anao ty? Tena mino ary tojo malalako a. Tsy ara ho finoko izany malalako izany e. Ory madamo Vero a. Jereo tsara ange fa mamihana ange izy izany e. Tena misy miaraka aminy aloha raha zao paozin'izao ry madamo Vero a. Efa miteny anao ange ary erika. Miseho vantana aminy no ahy isan'andro ny avelon'ny tojo. Mino amin'izay ngamba ianao e. Ndao ody dia ho hita eo izay atao raha-pitso e. Sady efa te hatory koa izany masoko izany. Ndao ary e. Sahala. Mifoaza amin'izay fa efa mifolo maraina izao. Mbola ty atory be ary ny eny a. Ka ho avy eo ane pastera rehefa avy eo e. Hanao fotoam-bavaka sy délivrance ato zareo. Zay indray ianao ry neny a. Efa hoe tsy mila an'izany aho a. Findry ve adaly. Tsy mila an'izany ahoana. Zao foana izany ny aina antsika ato. Ka efa sitrana ry neny a. Tsy satahorana tsony neny amiko e. Sahala. Mbola salamasaina tsara ve ndry e. Jereo tsara dia anjaranao mitsara azy e. Aza misairana ny amiko tsony ho ahy ianao. Dia ahoana reto vakina vilia miparitaka eraky ny trano reto. Andry mitendry resaky ny aly reny ahoana. Tindry ny voakala makeny amin'ny fasana. Ary mifatin'ny tojo ny fongarindry voaterina levina tsokosoko atsy anjaridaina ahoana. Salamo dia amin'izany. Itojo efa maty no amelandry sakafo isaky ny hariva fa hoe ho avy izy ka mila misakafo aloha vao mivoaka ny trano. Salama ve indry amin'izany. Valio a. Sy fomba fijerinao azy ka. Salama zao mifantatro dia ampy izay. Ary aza tapahanao ny torimasoko fa mbola te hatory be a. Miala tsiny ary Sahala fa rehefa tsy hainakiva va amin'ny pastera sy hanaovana délivrance indry dia tsy maintsy ho ateriko eny amin'ny fitsaboana dala ihany a. Mahery vaika loatra mantsy dia volo mipetraka amin'irika sao sanatria ampidi-doza.
Zay ve fijerinao azy ry neny? Kanefa dia tsoroko aminao fa noho ny fijaliana mahazo azy sy ny faniriko mba te ho afaka amin'ny fatorana mangeja no mahatonga manao areny rehetrarehetra reny. Miresaka amiko tokoa mantsy ny havelon'ny tojo ary asay manatanteraka amin'ny baikony aho. Nampananteny izy fa hipetraka tsara any amin'izay toerana misy azy raha manaraka izay lazainy rehetra. Zany mana-proof efa ho adaly ndry. Ny maty ry sala tsy mahalala na inona tsony a. Efa maty tojo. Ary tsy foiresaka amindry tsony izy. Mazava ho azy fa dia volo maka ny endrika tojo no miresaka sy mitarika andry hivoaka ny trano. Izy no maniraka andry hitondra amin'ny fatony tojody aty an-trano sy ny sisa. Tsy mirarahana izany ary neny a. Izay ahafahako amin'izao ny tanjoko. Na hitojo miresaka amiko na ny dia volo maka endrika azy dia mitsaly amin'ny fantatro ka tsy maintsy manatanteraka izay lazay mba ahafahako amin'izao. Dia mindry fa amelandry tokoa izy. Efa azy ndry e. Mazava ho azy fa tsy ho avelany tsony. Ka mahita vahaolana izany ianao. Ny mpahita nanana hery miafina mahery vaika ny tsabo azy efa maty. Nianjera avy any amin'ny rihana. Sao tsy fantatrao fa hitojo angeny nampianjeran'iny olona iny e. Zany no mana-proof fa tsy tojo velively no miresaka andry fa dia voly e. Dia voly mahery vaika no miresaka amindry. Mila ny herin'Andriamanitra ianao sa ala. Izy rery ihany no manafaka anao fa mila manam-pinoana fotsiny ianao. Efa impiry nitondra pastera sy mopiera tato moa ianao ry neny fa tsy nisy voka mihitsy a. Impiry ianao nitondra mpiandry tato fa tsy hitako izay fiantraikany. Mpiandry ige ianao ry neny fa tsy mahavaolana e. Ka mila miady vao voaka mpandresy ry sahala. Mila manam-pinoana ianao hiadivantsika amin'izao. Ok izay ry neny ka. Aza misahirana amiko ianao fa efa kely sisa ny andro avelomako eto. Aza miteny an'izany ry sahala. Azo toerina tsara ny asa ratsin'ny Satana. Efa tsy voatohatra intsony ary neny a. Maty angamba mety amiko. Tsy ry sahala. Tsy avelako ho faty ndry raha mbola eto a. Tena sura venaro madame Vero fa ho afaka tanteraka sahala raha hivavahana sy alana devoly a. Tokony izay zavatra tena mahomby ny hitsaboana azy mantsy no tokony ataontsika ako. Azoko antoko izany ndrerika. Mahatokony herin'Andriamanitra. Zaho aloha somary misalasala ihany e. Efa noentintsika tamin'ny fivavahana foana mantsy izy ity hatramin'izay fa tsy nisy vokany. Fotoam-bavaka manokana mihitsy raha atao androany ndrerika. Mpiandro maromaro no avy miaraka amin'ny pastera ao. Madame Vero a, raha ny filazan'ilay mpahita nandehanako ange dia volo tena mahery vaika mihitsy no mipetraka amin'ny sahaly e. Ary fofony ainy ny tena tanjon'ireo dia volo mipetraka amindreo. Toerintsika amin'ny anaran'i Jesosy izany erika. Fa avalo efa resy angeny dia voly anaka e. Eny ary. Alanenina farany ty atao amin'ity fa raha tsy mahomby dia efa misy mpahita hafa alehantsika any e. Mbola mahay lavitra n'ole nandehanantsika tamin'ny voalohany ihany zany. Manana finoana rereka. Zay ihany ny angatahako aminao. Miavavaka ho an'ny sahaly sika fa teny efa taolana mifonoditra raha baka teny ange izy ihany e. Eny e. Tsy afaka tanteraka ny fijaliana mahazo azy ry madame Vero a. Ary iainako ihany koa. Tsy hainao rery no mitady vahaolana ho azy fa na izaza dia mivezivezy etseroa mba ahafahany amin'io fangejany io. Aza mandefa fisainana lavitra tsony ho ahy ianao. Ho foanantsika androany ny asa maizina. Ohatray marina izy koa ty manapaka tampoko ty e. Andrerery neny e. Tao maratra be ianao. Saika maty ary sahala. Fitahin'Andriamanitra tsy nahafaty anaka. Andrerery neny malalako.
Sakana fokotao anatin'indray mpimasoko izany ianao. Etsy aloha fiango izany reny malalako izany. Moramora indray fa misy maharary aho amin'ny sandrika ao e. Misaotra an'Andriamanitra neny a. Mbola lehibe fitiavana ka nahavelona anao tahaka izao. Ary aiza Erika ry Sahala? Maty na izy ry neny. Maty Erika. Fotona mafy teo amin'ny lohany. Izay no nahafaty azy. Andray rery Erika. Tena marina ve izany Sahala? Marina izany e. Vao nalainy fianakaviany amin'ny mihitsy ny razana. Mbola teny an-dalana hoentina any amin'ny hôpitaly izy dia fa tsy tana-tsony ny ainy. Tsy mino an'izany ary Sahala. Tsy mino an'izany a. Manday ngambotro indry e. Tsy maty izany Erika. Nasako azany tsy mino e. Saingy efa izay zava-misy. Mafy ange ny aksidao nahazo anareo iny e. Izay ny lazako fa fitahin'Andriamanitra tsy nahafaty anao. Tena hifavaka sy hanompo azy ary ny manomboko izao a. Maty no fitiavan'Andry izany Erika ry Sahala. Andalana andeha ho any an-trano ny fitsaboan'Andry mihitsy mantsy izay no tratra ny losa iny. Eny e. Tsapako tanteraka izany. Vaono ary neny. Inona marina nahatonga ny fiara-nandehananareo vily tany Ekady? Tsy nahita inona fa Erika no laza ho nahita olona ny ampitany arabe tampoka e. Navily ny avy hatrany fiaraka amin'ny fatratra tany Ekady. Mino afa hitojo indray izany ry neny a. Izy no soa tamin'ny Erika ka nahatonga anareo tratozo ohatr'izao. Omero anosotrona aloha fa mangetahita mafy e. Neny ange mbola tsy mahazo misotro rano fa bedin'ny dokotera e. Mereta kely aloha a. Ndraso aloha iantso dokotera vetivety a namboatra n'ity sérum amin'ny tananao ity. Vetivety ihany a. Paikadra tiana amin'iraika be folora sasany. Ora fahatongavany hafelon'ny tojo atao trano izao. Izay fa manomboka ilay fiantsazamena amin'ny tomany. Fa maro izany fa miala izy. Tsy maintsy ho atala ihany ny afarako raha izao no mitoy e. Olona efa maty ny mifanerasera amiko. Miresaka, misakafo, mihira sy manoroka koa. Tena misy vesa manofy ahy e. Efa fantatrao angamba ny ora fahatongavako ry Sahala. Tojo. Ry tofeny akanjonao? Raha ny Erika olo tianao io raha tianao fantatra e. Vita izay ny valifatoko. Fa maninona ianao dia mampitsala ohatr'izao ry Tojo a. Inona ny tokony ataoko hanampiako anao? Mba hivetrahanao any amin'izay toerana tokony hisy anao any e. Aza matahotra ianao fa iresaka mahakasika an'izay mihitsy ny atongavako eto androany e. Hitanao ty zazakely trotroko ty. Ty le sombonaiko ny vononareo raha tsy fantatrareo. Ty le zazamena vava mitomany tsakijana atao tranonareo raha tiana ho fantatra. Hoentiko manaraka any amin'ny mandrakizay izy ankehitriny. Tsy hanelingelina anao tsony izay mianaka fa aza matahotra. Mendrika anao koa miala eto e. Efa tapitra nataoko tao mantsy izay zavatra nampanaovina rehetra. Tsy hitako tsony izay tokony mbola hitsanonanao ato. Avelo ihany malalaka amin'izay ary Tojo a. Ho avelako ianao ry Sahala. Ho avelako ianao. Andeha hamonjy ny toerana efa voatokana tokony hipetrahako a. Saingy izao nefa mila olona ray atao sorona vao miala tanteraka eto. Tojo a. Fa tsy efa mivononao ve Erika? Dia mbola inona ihany tadiavinao amiko? Ny reninao ry Sahala.
Reninao ny tadiaviko dia miala tsy ho hitanao tsony ahy. Tsy toda. Tsy manaiky an'izany hatrao farany ahy. Na manaiky ianao na tsy manaiky dia zay noho izy e. Raisy io antsy io. Raisy ty ansy ty ho aho. Ary tanterao ny didiko. Vonohy ny reninao. Aleoko za maty toy izay ny eny e. Zany mety manaraka anao ry tojo a. Tsy mila anao ary sahala. Tsy hamonon'olo tiako aho fa ny reninao ny ilaiko. Mila raha latsaka raha tianao foana ny voady mampifamatotra antsika. Azonao tsara zay. Tsy ry tojo. Tsy maintsy aikenao zay e. Raisy io antsy io a. Tsy vitako e. Tsy mahavita an'izany aho a. Tsy mahavita mandatsakaina ny eny ary tojo a. Tsy te ho afaka ve ianao e. Nanome toky ange ianao fa izay tadaviko rehetra dia ho ataonao daholo e. Ty raisy tsy moramora ty antsy ty dia tapero amin'io ny hain'ny reninao ry sahala. Tena devoly ty e. Tsy mahavita an'izany aho a. Raisy ho ahy io antsy io a. Aingana ianao. Misy hery manainga ny tanako andray an'ity antsy ty. Aingana ho a. Arofy atompo. Tiako amin'ny anaran'i Jesosy tsy anakery amiko ny asa maizina. Io fa malemy. Aiza ilay baiboly teo? Miala ianao ry Satana. Mivoa. Tiako amin'ny anaran'i Jesosy tsy anakery atao amin'ity trano ity. Miala. Anao ty akanjo fotsy ty ry sahala. Neny? Ataovy ambony finoanao fa ho foanantsika eto an'io ny asan'ny devoly. Miala ianao ry Satana. Mivoa tsy anakery atao amin'ity trano ity ny devoly sy ny asa ratsiny. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Miala. Zay ry nena. Zay fa nanjavana e. Hitandry izay. Manomboka androany dia ny herin'i Jesosy no manjaka ato amin'ny tokantranontsika. Ka tsisy devoly sahanalokaloka antsika intsony. Fahavalo efa resy reny sahala. Tapitra hatreo ny aminy. Afaka tanteraka izany mitadina mahatrary neny e. Tsy misy atahorana intsony sahala. Finoana tahaka izany ihany no ilaina amindre dia azontsika toerina amin'ny anaran'i Jesosy ny asa maizina rehetra. Mivonondry fa zao aly zao ihany dia anaovantsika vavaka mahery vaika ato amin'ity trano ity. Ary ho averintsika any amin'ny fasany fatin'ny tojina levintsika tsokosoko atsy an-jaridaina. Sao misy mahatsikaritra ao. Efa manao fanadiadiana mantsy ny polisy ka sao ampito-dozantsika mianaka. Andao fa vonona ary neny a. Teo vao tena tsapako fa tsy tojo velivelo ny resaka sy mifanerasera tamiko hatramin'izay. Tiako loatra tojo. Nangidy loatra tamiko ny fisarahana taminy ka nanosikananao zavatra tsy mendrika toy ireny. Nataony devoly fanararotana ahy nefa izany ka namatora ny asa nanaovan'ny asa ratsiny. Mpiandry toa aneny ankehitriny ary mahery fo amin'ny famponan'i Jesosy. Rotaona taty aoriana nintrangana azo ahiny dia nifankahita tamin'ny tovo. Tovolahy tao am-piangonana ihany izy ary nitisina anazy tanteraka. Na tsy atao anilako tsony azy tojo dia nomen'Andriamanitra olona nazy solony toerany aho. Vaty soma tsara tamin'ny tovo vita soratra sy mariazy. Ray ny zanakay ankehitriny ary lamina tsy misy olana ny fiainanay mianakavy kely. Voaly mainty nosoratan ny rato andreny aina. Novelomin'ny Christophe Rabiarmanana tapaporoana Miaraka tamin'ny aina Saoly. Nandray feo Ranaivo Charles Joshua. Nandrindra ny lafin'ny teknika ny Zakarandria. Tompona andraikitra sy mpanatotosy tapaporoana.